Io moa isaky ny mandeha dia misy foana ny resaka hoe ilainy ty tsy ilainy ry fa matoa izy io napetraka ao amin'ny lalam-panorenana, matoa izy io natsangana dia misy ny ilana azy. Izany hoe eto amin'ny firenena tsy atao fanjakana tokana, tsy atao hevitry ny tokana fa natao hoe ifampizarana ny hevitra. Misy ny antenimieram-pirenena, misy ny antenimieran-dolona. Tsy voasambany akory zao hoe misy antenimieran-dolona izany, ary hitantsika fa io no mampifandanja ny hery misy eto amin'ny firenena. Ary io koa ny atao hoe institution de stabilité, izany hoe mamaky toerana ny azo-mpanjakana misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka io moa asakasak'izay mandinika hoe misy ilana azy, tsy ilana azy dia efa samy manana ny azy io, fa raha ho anay manokana dia misy antony nametrahana azy eo. Ary raha jerevantsika ane azavaiko tsotsotra aminareo hoe ny ataontsika hoe solombavam-bahoaka, ino mahasamy hafa azy amin'ny olona? Ny solombavam-bahoaka ane ny vahoaka mivantana ao amin'ny circonscription no mifidy azy. Izany hoe zany raha ho atsika dia hoe gouvernement iray ambatany député iray, satria rehefa misy ohatra ny maitrano député ny vonjeny, misy tsy mahaleo écolage azy amin'ny zanany député ny vonjeny, zatratsika hoe lasa ministre ny zao rehetrarehetra zao izy ao amin'ny circonscription misy azy. Fa ny sénateur indray vololona izy dia mifidy maventy no mifidy azy, ary zay mahatonga azy hoe izy no solotena ny volom-paritra tsy zara-pahefana. Izany hoe zany raha atao voariko teo hoe gouvernement ny rairy mahasovo zany irakiraka sy sénateur. Zay anie no mahasamy hafa azy.